fola dia hiditra. Miraha firam-baovao ho an'i Jehova, fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Mibio ho an'i Jehova ary tany rehetra, velominy oboka miraha. Mankalazany Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo firana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobi eo anatrehan'i Jehova mpanjaka. Amen. Iarivavaka isika, misotranao zahay Andriamanitro, menao ity fotoana ity, azahoanay manokatra ny teninao, mandray ireo filamatra tsotra avy ao amin'ny soratra masina. Itsodrano ireny teny renenehnao, mba ho rano manadio, mba hoery manandratra ny fanantenana ty anatinay, mba ho mpitaiza fanahy ampijoro ny finoana kristianina amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asandratsika ho an'Andriamanitra mandrakariva ary ava malala ny dera sy ny haja ary ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha. Atolontsika azy amin'ity maraina ity ary ho azy mandrakizay ane izany haja amboninahitra izany. Atolotra antsika rehetra kosa ny fiarabana ho mba hampiraritsoa amin'izao maraina ny sabata izao. Arabaina isika tsirairay avy, tsy maty fo amanaina, no mba an'Andriamanitra ny fiainantsika nandritra ny herinandro, afaka miaraka manatanteraka izao fanimpom-pivavahana masina izao tsika amin'ity maraina ity, ka dia engane mba samy hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra isika tsirairay avy mandritra izao fotoana tanterahana izao. Fifaliana ho any manolotra ireto mpiara-miasa miaraka manatanteraka izao fotoana izao. Ny ray aman-dreny pastora Andrianarivo Arinjaka Rafael no mitarika izao mpandraharaha izao, izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika. Miaraka amintsika eto ihany koa ny loholona Ravelonjatovo Manoanjanahary. Izy no anatanteraka ny fanimpom-pivavahana momba ny fanatitra. Nitondra ny vakiteny ao amin'ny soratra masina kosa dia ny loholona Andriantsoavina Lalaina. Ny loholona Rasoa Fanampindray nitondra ny toriteny ho an'ny ankizy. Ho fanomboantsika izao fanimpom-pivavahana masina izao ary dia manasa antsika rehetra hiaraka hitsangana, hiredona ny hira fiderana laharana 920 isika. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra. Tela sautra lazasu okasanta chaluavu leibeni erini leibeni asani marina ni didini manabaranya tsarani Saudade
mantra iray feo mandrakiza hankalazana hoatrany eny fitiavana sy ny famindrampona vonina itroana tena lehibe Jehova. Manasa antsika andray ny baibolitsika ka anokatra izany ao amin'ny Samuela voalohany toko 15 ny andininy 2 tapany 2 ary toizantsika ao amin'ny Isaia toko 4 ny andininy 4. Samuela voalohany toko 15 ny andininy 2 tapany 2 dia ho toizantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 4 ny andininy 4. Rehefa hita ary dia hovakiana ny tena mianaran'i Jesosy. Ny manaraka ny tsara no ny fanatitra ary ny mihaino ny tsara no ny saboran'ondrilahy. Toizantsika indray ny vakitena ao amin'ny Isaia. Na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Hotahiana ny teny ahasoantsika tsiraray avy. Manasa antsika mba hivavaka andohalika. Ry Andriamanitra be fitiavano, mbola misaotra anao izay no fitahinao sy ny tantananao anay nandritra ny neny amanahiny ka natratra ity sabata ity indray izay. Misaotra anao ny amin'izany famindram-ponao lehibe izany. Ankehitriny dia natratra ity sabata ity izay. Mangataka aminao izay mba ho avelanao avokoa ny fahadisoana tsirairay avy reto, ka ho voafela heloka anie ny mpanomponao tsirairay avy. Mivavaka ho any koa izay Jesosy Tompo Mahalalo, ho an'ny mambra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Ao ny mety mandalo tsy fahasalamana, ao ny mety mandalo olana amin'izao fotoana izao. Ianao anie no jery manokana azy ireny, mba hikasika azy ireny ianao amin'ity sabata ity ka hanome vahaolana azy. Mivavaka ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ianao anie no jery manokana an'ity firenena ity ka hanome ny fiadanana. Dia izany vavaka izany no tonoana sangatana amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Tonga eto amin'ny fanompovavana ho fanolorana andro fanatitra sy ny ampafonina isika. Koa fa tsika manomana izany dia omena fotoana fo isika anomanana azy. Ao amin'ny marika toko 20 manomboka amin'ny 7:12 dia ahitantsika tantarana lehilahy mpanan-karena anankiray nifampiresaka tamin'i Jesosy. Rehefa nanatona an' Jesosy izy dia izao nanontany an' Jesosy hoe mpampianatro, inona no ataoko mba handivako ny fiainana mandrakizay? Dia rehefa namaly azy Jesosy ny amin'ny fitandremana ny lalàna rehetra dia hozy izy hoe zavatra efa nataoko daholo izany.
dia tionona nomboka ny teny jesosy hoe diso zavatra ray loha nefa ianao ka zao amin'n'dio ny fanananao rehetra dia andeha anaraka rehefa neno an'izay valiteny zay ty lelam-panan-karena ty dia zao nalahelo nanjombony izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra satria besaka ny fananany zany hoe ratsorona dia zao tsy nafo ny fananany ho an'i Jesosy izy tsy nafo ny arenany ho an'i Jesosy izy dia lasa nandeha ty lehilahy ty ary ny zavatra zay mety adiso hevitra asika nefany dia namaliny Jesosy any Petera rehefa nifampiresaka Jesosy Petera noho iny avy eo satria raha vakitsika ny eo amin'ny 1:20 dia izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nafohitrano na rahalahy na nabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zatoy iny amin'izao andro ankehitriny izao ary fiainana mandrakizay amin'ny ho avy mety manao tahaka an'ity lelam-panan-karena ity isika amin'ny fiainana fa manamafy sy manome antika eto ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy zay efa nafohitrano na zavatra mety ara-materialy na mety ho fianakaviana ny fanolorantsika ny fanatitra ny endrika ivelany hita maso fotsiny ihany fa be dibe ny endrika fanatitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy misy fotoana mety mamoy fianakaviana isika noho ny asa fanompoana an'Andriamanitra misy fotoana isika mety mafoy fotoana mamoy fotoana noho ny fanarahana an'Andriamanitra mamoy fananana ka nefa ny toko izay men Jesosy dia hoe na iza no efa nafoy an'izany rehetra izany dia andray avo zato iny amin'izao fiainana izao ary fiainana mandrakizay ny amin'ny ho avy zao anefa niteboka tsara ho fantatritsika tsy noho ny fanantenana n'izany valipity izay omen'Andriamanitra atsika izany ny antony anorantsika ny fanatitra fa ratsapatsika izany hoe fitiavan'Andriamanitra ratsapatsika izany hoe inona ny zavatra efa nafoin Jesosy ho ahy ny zavatra efa nafoin'Andriamanitra ho ahy mba ahafahako manana ny fiainana mandrakizay dia ny fanatitra teo amin'ny azo fijaliana izany na noloran'Andriamanitra ny zanany rahatokana dia mora amintsika ny anomean'izany zavatra rehetra izany ny fotoanantsika ve ny fahaiza-manao antsika ve ny volantsika ve ny fananantsika ve ny rian'Andriamanitra dia atonga antsika tsirairay avy hanolotra ny fiainantsika ny fotsika ny tena tadiavan'Andriamanitra atolotra ho azy ka ny firariana ho antsika tsirairay avy dia tsy ho resy lahatra isika ny amin'ny mety fanaovana ny fanatitra ny ambafolo no an'Andriamanitra satria nanometoky Andriamanitra fa hanonitra n'izany avy zato iny ny amin'izao fiainana izao fa kosa ho tsapantsika ny tena fitiavan'Andriamanitra antsika aloha voalohany indrindra dia amin'izay fotoan'izay manaraka ho azy ny zavatra rehetra ny fotsika ny fiainantsika ny fananantsika rehetra ho an'Andriamanitra hiara hivavaka misaotra sy mankasitraka anao zay Andriamanitra noho ny amin'izany teny izay nomenao anay izany indray nyresaka ny tantara n'ilay lelam-panan-karena izay rehefa niona taminao dia tsy nafoy ny fananany kanefa inona moa Jesosy izay zavatra mety ho hanananay inona ny zavatra mety tsy fonay mety ho lehibe izany eo masonao raha ny fanavotana sy ny zavatra izay efa nafoina ho anay tsirairay avy mangataka izay Jesosy mba ho amboarinao ny fonay tsirairay avy anana fanoloran-tena bebe kokoa anao ho amboarinao ny fonay tsirairay avy anana fanoloran-tena ho anao afoy izay mety hanananay ny amin'izao fiainana izao dia amin'ny anaranao Jesosy no angatany ny vavaka amen. Ho fanolorantsika ny fanatitra dia ho ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 7 sy 9.
ifitahiana. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay andraisantsika ny hafitra ho an'ny ankizitsika androany ka andeha aloha ataontsika ny hira oramamy alohan'ny andraisantsika izany hafatra izany. Saotra nareo rakiziny amin'izay hira mahafinaritra izay a, oramamy tokoa ny mianatra eo tongotra Jesosy. Ny lohateny izay omentsika ny hafatra androany dia hoe ny manan-danja indrindra. Inona ka izay hoe manan-danja indrindra izay? Dia tsika anaraka tantara kely, dia tsira izany fa ny tantaran'ny Mika. I Mika rakizy dia zaza tia karokaroka, tia manao fanandramana izay izy io. Kanefa matoky teny izy a, tsy dia tiany loatra izany hoe ampiana, miankina aman'olona izany. Ary matetika izy toroany ny rainy hevitra fa tsy dia raisinao zava-dehibe izay fa ny azy ihany. Ny heviny foana izany a ny tiany tanterahana. Indray andro ary dia niresaka tamin'ny dadany. Miko, misy zava-dehibe ty mba itiako hoe raha miasa aminao ka mazoto ve ianao? Ya, tiako ry dada. Kanefa ny ampony Mikany hoe za dia efa mahavita an'izany, inona ilay izy ry dada? Dia fantatro fa mahay zavatra ianao hozy izy dada, saingy amin'ity ndray mandeha ty tsy maintsy miaraka tsika. Eny ary, aza matahotra ianao, ezaka hanao ny tsara indrindra. Efa ela ny andrasako an'izao fotoana izao. Ankalaza, ivory izany ny fianakaviana amin'io. Dia te haneo amin'ny cousin sy cousine izy ny zavatra tsara hainy sy vitany. Dia hozy izy dada hoe tsara izany anaka. Saingy izao, aza mirere loatra, ny ohatroatra aloha Mika. Inona ny tiany dada tenenina amin'izany hoe aza mirere loatra. Manomboka androany hariva hozy dada izany ny fampiaingona ny efitrano rehetrarehetra. Fa alohan'izay, mandalova alohany amin'ny dadabe ianao fa maka hevitra tsara ny aminazy. Eny ry dada, hozy Mika namaly tsy sazoko. Tsy ilaiko akory mandeha any dadabe izany. Aiko, dadabe indray ve mahay noho izany? Alohan'ny andehanany dada izany dia mbola nanamafy ihany izy. Mandeha makany amin'ny dadabe zay vao manomboka ny asa rehetrarehetra. Tonga dia natombo ny asa. Nasiany fanaka tsara tarehy, mirentirenti ny rindrina. Ary ny zava-maneno efa mipetraka tsara amin'ny toerany ho fanafanana fotoana amin'ny fotoam-pivoriana io. Tsy tapitapitra izay tonga tamin'ny fiara atao tokotany izany dadabe sy dada. Faly iry Mika hoe anahoana izao ny fihetseham-pony dada mahita an'ireto zavatra mahafinaritra be ato reto. Vao niditra ny trano nefa dada dia nikentrona. Dia nalahelo Mika.
fa misinna ry dada anaka ozy dada tsaronao ve ny zavatra nafarako anao ia efa tsaroko tsara araiko tsara reo zao ny zavatra vita fa lenaka ny an-dadabelo ny tsy nataoko e fa maninona ozy dada tsy neverinao fa ny fandalovana any amin'ny dadabe ve ny zavatra hoe bitika indrindra dia tsy nataonao eny tokoa ry dada niveriko mantsy fa afaka manao ny zavatra rehetrarehetra na dia tsy mila torohevitra amin'ny dadabe ary marina izany ozy dada fa saingo zao a niankina tamin'ny fandalovanao tany amin'ny dadabe ny fatanterahany zavatra rehetra izay tokony ho nataonao noho izany dia tahaka ny tsy nanao eninona ianao zao satria tsy atony ray a no atao amin'ny fiverim-pianakaviana tena ny sainto mika fa maninona kosa ary any navelanareo isahirana be toy izao e ka izay ne no lazako tao aminao zy dada fa hoe alohan'ny anombohanao ny zavatra rehetra mandalany any dadabe aloha ianao ny ondrika mika eri-po verimaina zany a fa maninona re tsy no hazavainao anazy zany dada e mika dady diova zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainana ny fankatoavana na dia zavatra heverina fa bitika indrindra ary marina izany ry dada anatra ho amin'ny sisa izay zavatra nyseho zay tamin'ny fotoana io dia nikapokapohany dadabe ny soroky mika sady ozy izy hoe tadidinao ve ny tantaran'ilay mpanjaka ny Israely ry mika ny hevitra izy efa nanao ny ampahany betsaka n'izay zavatra nasaina nataony saingy tsy nankasitrahany Andriamanitra ny zavatra nataony satria tsy nankatoa tanteraka izy mankasitraka anao ny amin'ny ezaka rehetrarehetra izay nataonao saingy tsy tsarovy amin'ny sisa fa fankatoavana ny zava-dehibe noho ny asa maro izay vita rakizy malala mety ny aina fiainana ohatr'izany ve tsika tany atokantrano tany miantso antsika Jesosy androany raha sanatria nisy izany dia mandray lesona itsika fa ozy ny vaky teny ao amin'ny Samoela voalohany toko 2:22 ny tapany ambany manao hoe ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy aza heverina zavatra kely izany ny fankatoavana fa tena Andriamanitra mihitsy no mampianatra antsika mba hakatoa sy hanaraka izay lazainy amen dia tsika hanondrika nylohantsika hivavaka Jesosy eo manoloana reto ankizy madinika ireto dia misaotra noho ny afatra nomenao teo mety nandalo fanandramana ratsy tahaka mika ny sasatsasany amin'izy ireo kanefa ny misaotra anao fa tsy tara ny afatra nomenao androany mangataka anao Andriamanitra mba hiditra ao am-pony tsiraray avy amin'ny lalan'ny fanaonao masina ka hampatoetra ny teny andraisan'ny lesona ny afatra teo ary tsy hametraka ho zavatra bitika ny fankatoavana fa hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe dia ho raisin'izy ireo am-pony afatra ka andraisan'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana ao amin'ny tokantrano izay misy azy sy ny manodidina rehetra misaotra Jesosy eo amen tonga eo amin'ny fotoana izay enona ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny torotenitsika ry havana amin'izao fotoana izao milo indrindra ny itsanganany ray aman-dreny pastora izay hitondra izany tenin'Andriamanitra izany dia anaraka hira anankiray isika Trano laiaty
misaotra n'Andriamanitra isika ary mpanaraka izao fandarana izao satria nomen'Andriamanitra tombontsi manokana isika. Azahoantsika manokatra ny tenin'Andriamanitra ary mandray ireo filamatra tsotra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra nasoa ny fiainantsika tsirairay avy. Nisy mpandinika anankiray izay nilaza an'izao teny izao ndray andro hoe miadam-pandeha aho izy saingy tsy mbola niverin-dalana kosa. I Abraham Lincoln no nilaza n'izay teny izay. Mifanjoy amin'izay koa ny nambaran'i Sokraty ndray andro. Ilaina daholo izy niezaka rehetra amin'ny fandresena ary misy toerany avokoa sy manan-danja avokoa. Amin'ity androany ity dia anaraka lohahevitra anankiray isika izay mitondra ny lohateny hoe ny toe-tsain'ny mpandresy. Faniriana ity ampendohana dia ny mba tongasy anao hanana izany toe-tsaina izany ka mba ho samy mpandresy avokoa ane isika amin'ity taona ity ary ho taona ny fandresena ho antsika menakavy izao taona izao. Avy hatrany dia andray ny tenin'Andriamanitra isika ary anaraka tantara velona ao amin'ny soratra masina izay napetraka ho amin'izany lohahevitra izany indrindra. Andeha andray ny tantara ao amin'ny tantara voalohany isika, toko 440, ka andray ilay lohahevitra manao hoe ny nandreseny Davida. Ao amin'ny tantara voalohany toko 440 ka ny andininy 9, koa nondren'ny Filistina fa efa nosorana ho mpanjakan'ny Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha reny Davida izany dia nivoaka hiady taminy izy. Ry havana malala, ny toe-tsaina voalohany izay toe-tsain'ny mpandresy dia ny toe-tsaina vonin-kiady. Nisy mpandinika anankiray ihany koa izay nilaza manao hoe amin'ny fandresena rehetra dia ny fandresena ny tena no fandresena voalohany sady lehibe indrindra. Ny toe-tsain'ny mpandresy amin'ny ady rehetra izay atao na inona, ny toe-tsaina voalohany dia ny toe-tsaina vonin-kiady. Ilaitsika izany eo amin'ny fiainana andavanandro, amin'ireny fiaikana rehetra izay apetrakintsika ireny, ny tanjona rehetra iombona ny mpianakavy kely, dia ilaina izany toe-tsaina vonina hiady izany. Indrindra moa ry kristianina havana amin'ny maha-kristianina antsika, dia ilaitsika mihitsy izany toe-tsaina izany. Vonina hiady amin'ny fanaon'izao tontolo izao, rehaka momba n'izao fiainan'izao, ny fahavalon'ny fahamarinana, ny fahavalon'ny fandrosoana, ny fahavalon'ny mazava, aoka isika kristianina hanana ny toe-tsaina vonina hiady amin'ireny rehetra ireny. Ny toe-tsaina faharoa mialohan'ny farany dia hitantsika ao amin'ny tantara voalohany, toko 440, ka eo amin'ny andininy 7 sy ny manaraka. Ary dia tonga ny Filistina ka niakahaka teny amin'ny lohasahany rehefa hita. Andininy 10, ary Davida nanontany an'Andriamanitra. Ry havana malala, ny toe-tsaina faharoa ny mpandresy dia ny toe-tsaina manontany an'Andriamanitra. Ny toe-tsaina manatona an'Andriamanitra. Ny toe-tsaina mametraka an'Andriamanitra ho mpanolotsaina tsara indrindra. Ho mpanolotra vahaolana mahasoa indrindra amin'ny ady manokana izay atrehan'ny kristianina. Ny toe-tsaina anankiray ilaina ananana ry havana dia ny toe-tsaina manatona an'Andriamanitra. Ny toe-tsaina manontany an'Andriamanitra, inona no ataoko
aiza no alehako, ahoana ny fomba hanatanterahana azy. Toetsaina zay ilaina izany. Ao amin'ny tantara voalohany 4:20 ary eo amin'ny 9:120 atombokontsika amin'ny 9:10 ka ny tapany 2 dia hoy Jehova taminy, miakara fa atolotra eo an-tananao izy. Rehefa nandre ny valitenin'Andriamanitra Davida ilay mpandresitsika dia niakatra avetrany izy. Ao amin'ny Samuela ao amin'ny tantara voalohany 4:20 ary eo amin'ny 9:13 dia tonga indray ny Filistina ka niakahaka teny Doasa indray. Eto ry havana dia tsara hotsipihana fa tsy mba mijanona ny Filistina amin'ny faresen'Andriamandeha zay niantra taminy, fa valo anankiray izay tsy manaiky resy mihintsy ny Filistina. Ary toetsain'ny Filistina io dia toetsain'ny fahavalon'ny fahamarinana, toetsain'ny maizina. Tsy mba manaiky ho resy ndre mandeha, fa miezaka mandrakariva ny petraka eo amin'ny toeran'ny mpandresy ihany koa. Ahoana indray ny fihetsika nasehon'ny Davida eto, eo amin'ny 9:120 io, dia zao ny voalaza, niakatra Davida. 9:13 nefa tonga indray ny Filistina. 9:14 dia nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida. Ry havana malalo, amin'izao fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao, mahafinaritra mihitsy ny faresen-dahatra tao anatin'ny Davida. Tsy mba fomba ndre mandeha eo aminy ny manontany an'Andriamanitra na kisendrasendra, fa efa fahazarany mihitsy, toetrany mihitsy, maizy azy ny Davida mihitsy ny manatona an'Andriamanitra ka manontany azy. Andeha ve aho? Anatanteraka ve aho? Amin'ny tantara voalohany 4:20 dia maneho amintsika fa tsy misy toe-javatra zay mandeho azy amin'ny maha-kristianina, na koa hoe efa nanontany an'Andriamanitra Davida tany aloha, ka indray moa no mbola notaniany azy aty amin'ny dingana 2. Moa ve tsy ireo Filistina ireo ihany ilay niady tamin'ny voalohany teo amin'ny toerana anankiray ary namalian'Andriamanitra azy hoe mandehana? Fa eto Davida, rehefa niatrika an'ity fahavalo tokana ity, dia mbola niverina nanontany an'Andriamanitra indray izy. Fahazarany sy maizy azy mihitsy ny manontany an'Andriamanitra. Tiako raha mba hanana an'izany toetsaina izany isika anio. Na dia miverimberina ary ny toe-javatra anankiray, na dia karazana olana na fiaikanana anankiray miverimberina aza no atrehantsika kristianina, dia aoka ho maizy azy itsika mihitsy koa ny miverimberina manontany an'Andriamanitra. Ao amin'ny tantara voalohany 4:20 ary eo amin'ny 9:220 dia nanontany tamin'Andriamanitra indray Davida ka novalian'Andriamanitra hoe aza mandeha. Tary amin'ny voalohany Andriamanitra nanao hoe mandehana, aty amin'ny faharoa Andriamanitra manao hoe aza mandeha. Tsy voatery mitovy ry havana ny valitenin'Andriamanitra amin'ny toe-javatra anankiray izay mitovy. Tsy voatery mitovy ny valitenin'Andriamanitra amin'ny karazana fiaikanana anankiray izay atrehantsika kristianina. Mety manaiky izy amin'ny fotoana anankiray, nefa mety mandahy ihany koa amin'ny fotoana sasany. Ry havana malala, ny adidiko sy ny adidinao dia ny manontany an'Andriamanitra, fa tsy ny manantena mialoha ny valitenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tantara voalohany 4:20 dia maneho an'i Davida
ilay mpakatohan'Andriamanitra. Ary araka ny voalaza eo amin'ny andininy 4:40 rehefa avy nanontany an'Andriamanitra izy ka nambaran'Andriamanitra hoe aza mandeha, dia tsy nandeha tokoa Davida. Ny andininy 5:50 ary raha toa mahare ny figadogadon'olona eny amin'ny tendron'ny hazo balsama ianao, dia menga hoy Andriamanitra, menga amin'izay iady, fa amin'izay no efa miainga mialohanao Andriamanitra hamely ny fahavalonao. Ry havana malala, eto Andriamanitra dia mametraka rindran-damina. Eto Andriamanitra dia mametraka fandaminana. Ary ity koa no dingana 7 sady farany. Ny toe-tsain'ny mpandresy 7 dia ny toe-tsaina manaraka fandaminana. Ny toe-tsaina mankatohan'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra ka mametraka fizarazaràn-javatra, mametraka fempitonan-javatra, adiditsika kristianina ny mankatoy indrindra izany tenin'Andriamanitra izany. Ho indrindra ny andininy 5:50 ka ny tapany 2 izay mitohy amin'ny andininy 5:40, fa amin'izay no miainga melohanao Andriamanitra. Rehefa ny kristianina no voninkiady, rehefa ny kristianina no mametraka an'Andriamanitra ho ilay valiteny tsara indrindra, ilay mpanoro-hevitra mahasoa indrindra, ary rehefa ny kristianina no vonin-kakatoa ny tenin'Andriamanitra, dia amin'izay fotoan'izay no mialohantsika kristianina Andriamanitra. Ary amin'izay fotoan'izay dia tanteraka ny andininy 5:40 nanao araka izay nandidian'Andriamanitra azy Davida, nankatohan'Andriamanitra sy ny didin'ny tompo izy, ka dia niainga mialoha azy tokoa Andriamanitra. Ny faniriako engane amin'ny fikasantsika rehetra amin'ity taona ity, mba Andriamanitra no hiainga mialohantsika. Ilaina ry kristianina rehetra ny miainga, ilaina ny andeha aho, andeha isika, fa ny lehibe kokoa noho izany, mila Andriamanitra miainga mialohantsika isika. Ilain'ny mpianakavy ny mametraka ny tanjona amin'izao taona izao, ny fikasana, fa ny lehibe indrindra dia izao, aok'Andriamanitra no andeha mialohantsika. Vaky teny farany izay tiako apetraka ao amintsika mianakavy dia arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia 9:70 ary eo amin'ny andininy 4 izay mivaky toy izao: eny hatramin'izany andro zany, zano izy, ary tsy misy arombaka amin'izay eo an-tanako. Ary io koa ny toy ny vaky teny manao hoe: na dia mandra-pahantitrareo aza tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra nareo. Zany nanao, za ihany no hitrotro, eny zao no hitondra sy hanafaka. Andriamanitra ny fiadanana ny hitondra antsika mihoatra noho ny mpandresy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ry havana malala noho ny amin'izany teny mahafinaritra izay nampitondrain'ny mpanompony ho antsika rehetra izany. Milohan'ny hitondran'ny ray aman-dreny pastora ny vavaka dia manasa antsika rehetra hitsangana anao hira fiderana anankiray isika, laharana 970 nofiko ry Jesoty. Iaraka hitsangana isika eto. Nofiko
Arivavaka isika misotranao zay Andriamanitro fa afaka nandray ny teninao tamin'ity anio ity. Mazava aminay ny teninao ary miantso anay mba ho mpandresy ianao, mba hanana ny toe-tsain'ny mpandresy ihany koa ny fanirinay dia handray ny tananay enenao ary tsy ho nofo-tsony tokoa fa ho zava misy mihitsy ny tantananao anay ankehitriny sy ho mandrakizay. Tsy andrinay Andriamanitro ny idiranay any amin'ilay fiainana mandrakizay ary arahanay mandova ilay teny fikasana zay atolotra ho an'ny mpandresy. Volavolao sy amboary izahay mba ho mpandresy ankehitriny ary ho mpandova ny fiainana rahatrizay. Eto mpamaranana dia tianay Tompo, raha toa hitahanay ianao ka hiaro anay. Ampamirapiratra ny tavanao aminay ianao ka hamindra fo aminay. Hanandratra ny tavanao aminay ianao ka hametraka ny fiadanana eo amin'ny tokantrano sy eto amin'ity nosin-drazana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.